tongotrao. manomeza ny Jehovah ry zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, miankofy eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiaingona masina. Ho fanomboantsika ny fotoana dia andeha araka hitsangana isika hanao ny hira fa 420 manatsakaiza. Iaraka ivavaka isika, ray masono, ray mpamindra fo. Misaotra anao izay satria dia menao tombontsoa tonga amin'izao sabata mahafinaritra izao. Sabata ihany koa Tompo andraisanay ny fanamasinana avy aminao. Atolotra ianao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Koa ankehitriny Tompo, mangataka ny fanatrehanao manokana ny fotoana rehetra. Meo ny fanamasinao izay mba aizanay Tompo, mihaino ny afatra izay tianao ampitaina aminay indray, ary meo anay koa ny fo mankatoa Tompo ahafahanay mampiantra an'izany. Mitahira ny fotoana rehetra izay rahana eto, satria angatahanay siriana indrindra izany ny amin'ny ara-tsoan'i Jesosy. Amen. Andro manokana sy miavaka ty andro atrehantsika ty satria notahiana sy nohamasinina. Koa falindray hiaraka hidera aminao an'ilay Andriamanitra izay feno fikarakarana. Koa arabaina ianao tafiditra soamatsara amin'izao andro manokana izao no mirary anao koa mba azo haim-panahy ilaina rehetra etrehana ny fiainana izay mbola omen'Andriamanitra antsika indray. Melo indrindra ny fiarantsika mamerina ny fianarana ny tenin'Andriamanitra isaky ny sokazy fotoana samihafa dia andeha ho arahantsika aloha ny tatitry ny asa maneran-tany izay vonina ankehitriny. An'i Saint-Martin, tanàna iray an'i Trinité Tobago, mijoro eo anoloan'ny farmasia Magdalena isakariva avy mianatra, miandry ny akany dadany azy. Indraindray dia miandratra amin'ny adiny iray ho mihitsy izy.
jereny daholo ireo olona miditra sy mivoaka amin'ny farmasia dia lasa ny sainy hoe mba tian' Jesosy daholo ary ve reny olona ireny. Indray hariva dia nanontaniany ny dadany raha izy niakatra amin'ny fiariny hoe betsaka ny olona tonga eto amin'ny farmasia, afaka mizara trakta fitoriana ho an'ny zareo ve za? Nafaly ny dady izany. Tena mety izany. Nahita trakta momba ny fitiavan'i Jesosy ny dadany ary nampidiany Magdalena atao amin'ny kitapony rehefa hianatra izy ny ampitso. Rehefa ndrava izy dia nizarainy tamin'ny olona rehetra izay nandalo teo amin'ny farmasia ny trakta. Manahoana salama ve ianao? Afaka mandray an'ity trakta momba ny fitiavan'i Jesosy ity ve ianao? Nanaiky avokoa ny olona, tsy nisy sanandahy. Voazarako daholo ny trakta ry dada, tsy nisy sanandahy ny olona. Nitondra trakta afindray Magdalena ny ampitso ary dia nizary izany isan'andro. Rehefa lany trakta dia tsy maintsy ny imprimanty tany an-trano nampiasainy dada. Tsikaritra Magdalena fa misy dentista iray mandalo alohan'ny farmasia foana isan-kariva rehefa handeha hiasa. Ka isaky ny mandalo dia omeny trakta ary dia mandray foana ihany koa izy. Hoy Magdalena, dada, afaka mitory momba an'i Jesosy aminy ve za? Maninona moa? Tsisy olana izany? Ny ampitso dia nandrasan'i Magdalena ilay dentista. Manana an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao ve ianao? Gaga ilay dentista, tsy nisy nivakiany akory mantsy ny trakta izay nomena azy. Efa nahe momba an'i Jesosy fa tsy mino azy. Nalahelo Magdalena nandre izany. Manam-potoana ianona tantara ao amin'ny baiboly ve ianao? Tsy afa-nala tamin'ilay fanasana moa ny dentista ary nilaza hoe tongava ray any amin'ny brok raha pitso e. Navelan'ny dadany any amin'ilay dentista Magdalena satria fantany tsara moa izy io. Ny hariva dia nangataka ny dadany hanome toky sy andiny momba ny fitiavan'i Jesosy Magdalena izay ho ampianariny ary nisy fangatahana hafa ihany koa. Tsy manana baiboly ilay dentista, afaka manome azy ve aho? Nahita baiboly vaovao ny dadany. Misaotra? Hoy ny dentista rehefa natolotry Magdalena anazy izany. Ny volana manaraka dia mbola nandeha tany amin'ilay dentista foana Magdalena isaky ny avy mianatra. Miara-mamaky baiboly izy ireo ary mifanakalo hevitra ny amin'izany. Nanomboka nino an'i Jesosy tsy kelikely ilay dentista. Nasainy Magdalena araka amin'ny anam-piangonana ary tsy namany vaovao ity ny sabata manaraka. Ay, tsy maninona ka afaka. Faly ery Magdalena ny tantarany vaovao rehefa naka azy iny dada. Nanaiky hivavaka any am-piangonana ilay dentista. Rehefa tonga ny sabata dia naka an'ilay dentista ho any am-piangonana Magdalena ary dada sy neny. Tena mahafinaritra ny zanakareo. Tsy mbola nahalala momba an'i Jesosy taloha fa zao fantatro izy. Tonga misionera velona tokoa Magdalena rehefa nizara trakta tamin'ilay dentista sy nitory momba an'i Jesosy taminy. Ary mbola tory nizarana an'i Jesosy amin'ny hafa ny fiainany sisa rehetra. Antenena fa dia nanentanentana anao tokoa ny fanarahan'iny tatriny fa mbola afinaritra toy izany ihany koa ny famerana ny fiarah-mianatra Soatra Masina ka andeha omentsika ny zaza minono ny anjarany ho fanokafana an'izany avy eo ny ankizy sy ny tanora zadiny indray. Ndao ara hira no etsika miredona amin'izao fotoana izao araka amin'ny groupe Jacqueline ho fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra koa mitenena. Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antungusha izahai isaipiana
betsabetsaka amponaya koambitenena re jeso malalo izahay aino tsarana kahirate nyavyamina itoetsabetsaka amponaya irate nyavyamina itoetsabetsaka amponaya. tonga eo amin'ny fotoanany zaza minonitra itsika zao rakizy famerenana ny lesona efa mamaraparana ny lesona tsika an'izao tantaran'iza moa ny notsika nandritra nyity volany ity tantarany Daniel mahay lesona ny ankizy fa melohany anaovantsika ny lesona dia andaotsika ifampiarahaba dia rehefa avy eo tsika mivavaka ao ary fampiarahapitsika anao an'le hira manahoana tsika 1 2 3 manahoana falita fahoana ravo mahitanao manahoana enao manahoana tompoko eny ary andaotsika ry vavaka akambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso misotranao zay Jesosy io fanomenao fotoana indray afanay mihaino lesona ampio zahay mba ho zaza endry dia ahay ankato amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay vavaka amen. Eny ary efa nahazo toerana tsara daholo ny ankizy rehetra andeary amerina ny lohatenitsika dia nitsenjery rehefa avy eo lesona faharoa i Daniela sy ny liona tsy anjery nakao hatrany Daniela ko intelo isan'andro izy ny vavaka averina ihany lesona faharoa i Daniela sy ny liona tsy anjery nakao hatrany Daniela ko intelo isan'andro izy ny vavaka. Bravo! Mahay daholo ny ankizy kely. Efa entsika teo tantaran'ny Daniel. Iza moa Daniel? Efa entsika Daniel dia lehilahy bery-po sakaizan'Andriamanitra ary namany mpanjaka. Averina hoe iza hoe Daniel lehilahy bery-po dia sakaizan'Andriamanitra ary namany mpanjaka. Inona ny fahazaran'ny Daniel rakizy? Inona ny fahazaran'ny Daniel? Rehefa maraina izy dia maninona? Mivavaka. Dia amin'ny atoandro koa izy maninona? Mivavaka. Dia amin'ny hariva koa izy maninona? Mivavaka. Tsara ny fahazaran'ny Daniel mila manana fahazarana ohatran'izany koa tsika rakizy mivavaka mandrakariva. Fa nisy lehilahy naninona moa tao amin'ny fanjakana tao rakizy? Ratsy fanahy izy. Dia ozy izy hoe zao ry mpanjaka andao tsy avelantsika mivavaka amin'Andriamanitra ny olona, fa raha vao mivavaka amin'Andriamanitra izy dia alatsatsika ao anaty lavaka misy liona masika. Eny ary olo ny mpanjaka andao ataotsika tokoa izay. Tena voakara ny lalàna. Iza ny tratra? I Daniel ny tratra satria mivavaka intelo isan'andro. Tena tahoina ary izy nalatsaka tao anatin'ny lavaka misy liona be. Nalahelo mpanjaka fa ozy hoe atao foana ara satria efa zay fa zamino faharovan'Andriamanitra i Daniel.
Inona tokoa morakizy naseho rehefa nalasaka Daniela osy lelioana fa rehefa avy eo nisy anjely na nakombona ny vavanliona dia tsy naninona i Daniel. Tsy nanaikitra ny Daniel ny liona fa niaraka tamin'ny Daniel dia natory teo akaiky ny liona ne Daniel rehefa alina ny andro hoe natory teo akaiky ny liona izy alohan'ny matory izy dia nivavaka. Rehefa maraina amin'izay rakizy dia nisy niantso niazakazaka ny mpanjaka satria izy nino fa mbola tratrany ao Daniel velona. Niazakazaka izy teo Daniel efa andro maraina ne zao efa tokony hivavaka nge zao efa avy nivavaka ozy izy Daniel. Tekairaka izy nivavaka teo akaiky ny liona i Daniel. Nisy inona ny ambonany Daniel? Nisy anjely. Nalefa n'iza le anjely? Nalefa n'Andriamanitra. Anao inona? Anakombona ny vavan'ny liona. Andray tsara fanaraka izy Andriamanitra sady miaro ny zanany Andriamanitra rehefa mivavaka isika rakizy. Mazotoa mivavaka dia rehefa n'Andriamanitra ny anjely miaro atsika mandrakariva. Mino fa ny ankizy kely rehetra dia tia mivavaka daholy dia mino ihany koa tsika faharovan'Andriamanitra isan'andro farafakeliny intelo maninona moa mivavaka amin'Andriamanitra. Mino fa anatanteraka n'izany ny ankizy kely rehetrarehetra ny zaza minono ny zaza bodo ny tanora ary dada sy neny mandritra ny fiainany. Dia izay indray aloha ilay sika androany dia amin'ny herindrakizy faranantsika ny lesona momba ny tantarany Daniel. Andeharintsika ifanao veloma tompoko dia andaontsika aloha hivavaka re. Misotranao zay Jesosy fa nomenao lesona mahafinaritra. Ampio zahay mba hazoto hivavaka isan'andro amin'ny fotoana rehetra fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatana hivavaka. Amen. Satria efa vita ny anjara fotoana zaza minono dia ansika zazabody indray izany izao miarabantsika rehetra atao tokantrano sy dada sy neny ary ny mpanaraka amin'ny fandaharana faly manao kopakopa tanana antsika rehetra. Hitrano tantara vaovao indray nge isika fa alohan'ny idirana amin'izay aloha dia ndao hiaraka hivavaka akambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso. Jesosy zokinay eo misaotra anao zahay fa nomenao anjara fotoana mba hianarana ny teninao. Omeo anay fanahy masina atonga anay ho zaza endrim-pakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Intelo isan'andro lohatenin'ny tantarantsika rakizy. Intelo isan'andro. Inona ary zany? Sakafo ve zany? Sa fanafody? Intelo isan'andro. Ho haitsika ihany izy rehefa mifarana ny tantarantsika fa eno tsara nge ao amin'ny Daniela 9:9-10 dia misy teny izay natao ho tadiditsika dia atao tsy anjery. Daniela 9:9-1:10 ny vavaka sy ny saotra teo anatrehan'Andriamanitra i Daniel. Ny vavaka sy ny saotra teo anatrehan'ny Andriamanitra i Daniel. Andao ary araka anao daholo sika rehetrarehetra iara-manisa telo aloha 1, 2, 3. Ny vavaka sy ny saotra teo anatrehan'Andriamanitra i Daniel. Bravo! Rehefa maty rakizy mpanjaka Nebokadnezara tamin'ny tantarantsika farany maty mpanjaka Nebokadnezara dia Darius indray zany zao mpanjaka fa Daniel kosa mbola teo amin'ny fanjakana ihany tao amin'ny fanjakany Babiloniana zany. Dia
nipetraka teo ambon'le seza fiandriana amin'ny mpanjaka iny a ny mpanjaka Dariosy. Nanodidina azy teo avokoa rak'izy a ny mpanompony nanodidina ny seza fiandriana ny mpanjaka dia niresaka tamin'izy ireo a ny mpanjaka Dariosy. Zao a hozaraiko 20 a ny fanjakako a dia asiako pifey avokoa ireo fanjakana 20 ireo a. dia ireo pifey ireo indray a asiako anankitelo a lehilahy anankitelo a ifey azy rehetra. Izay ny fanapahakevitra noraisiny Dariosy arak'izy. Ka anisan'izany a i Daniel ny anankiray amin'ilay anankitelo pifey an'ilay 20 zany a dia misy pifey anankitelo indray ao amboniny a dia Daniel ny anankiray amin'ireo. Nisy tsy tiany Daniel indray rak'izy reto pifey novidiany mpanjaka ireto. Io indray Daniel. Noho izany dia niresaka ary zareo rehefa vita ny fivoriana hoe andao a ataontsika izay hialan'io Daniel io a tsy ao anatin'ny pifey izay vidiany mpanjaka. Dia nieritreritra niady hevitra ry zareo. Dia nivory foana ry zareo hoe inona re no atao a mba tonga ny Daniel tsy eo amin'ilay fitondrana izay notendren'ny Dariosy mpanjaka. Dia hoy ilay lehilahy anankiray, mahita hevitra manana drafitra tsara be a. Dia nivory indray ry zareo. Rehefa vita ny fivoriana nakany amin'ny Dariosy mpanjaka izy rehetra. Hoe lavelona ianao ry mpanjaka. Tsara ry mpanjaka raha mamoaka lalàna ianao ka ny olona rehetra eto amin'ny fanjakana Babiloniana fehezinao a dia tokony hivavaka aminao avokoa. Tsara mihitsy izany ry mpanjaka. Nieritreritra ny mpanjaka. Tena tiany mpanjaka tokoa nge izany hevitra izany e. Tena naika ny mpanjaka Dariosy. Ka soroaty mihitsy izany lalàna izany a fa rehefa voasoratra mantsy ny rakizy ny lalàna dia tsy azo ovaina intsony. Dia nosoratan'ny Dariosy mpanjaka tokoa ilay rakizy a ilay lalàna. Dia nampahafantarina ny vahoaka rehetra eran'ny Babilôna izany lalàna izany fa ao anatin'ny 30 andro 2 volana izany dia amin'ny mpanjaka Dariosy avokoa no miankoka mivavaka ny olona rehetra. Fantatry ny mpanompo rehetra izany hoe ilay notendren'ny mpanjaka izany, ilay andriana notendren'ny mpanjaka fa i Daniel nge ka mivavaka amin'ny Andriamanina efa fantatry zareo izany. Iny tokoa ary rakizy fa nivavaka tokoa Daniel taka ny fanaony isan'andro. Tsy nivavaka tamin'ny Dariosy izy fa nivavaka tamin'ilay Andriamanitra marina izay ivavahany mandrakariva. Novohainy ny varavarakely dia nandohalika teo akaiky ny fandriana Daniel. Nivavaka izy raha vao maraina vao mifo. Rehefa vita ny vavaka dia mitsangana izy. Tonga indray ny etoandro mbola mivofoana ny varavarakely mivavaka indray Daniel eo akaiky ny fandrinana mandohalika izy. Rehefa vita ny asany amin'ny hariva dia mandohalika indray izy mivavaka eo akaiky ny fandriana. Ilay varavarakely mbola mivoha mandrakariva hita nreto olona ratsy fanahy reto indray ange izany zavatra nataony Daniel izany niazakazaka nakany amin'ny mpanjaka ary zareo andeha tato-bolana. Mpanjaka Daniel angeka mivavaka foana intelo isan'andro dia tsy mivavaka aminao izy fa amin'ny Andriamanitra. Ianao nefa fa namoaka lalàna dia samborina izany Daniel dia atsipy ao anatin'ny lavaky ny liony. Fantatry Dariosy amin'izay rakizy fa te hamandrika any Daniel reto mpandriana nofidiny reto satria
fantatry mpanjaka fa tsy tiany ireo andrinareo hipetraka eo amin'ny toerana izay nany endren'ny mpanjaka azy Daniel. Kanefa efa voasoratra ngely lalàna dia tsy azo ovaina tsony. Noho izany dia ampanatsoy ary Daniel hoy mpanjaka, ento makaty ary Daniel. Nalaina Daniel, nentina teo mpanjaka dia andeha alefa ho any an-davaky ny liona. Masika be moa zany liona zany raka izy dia nentina Daniel dia nalatsaka tao an-davaky ny liona. Sahirana be nge say mpanjaka ndray dia ho faty fenory Daniel nefa namany mpanjaka sady naman'Andriamanitra izy namany mpanjaka. Dia hoy Darius mantsy ny Daniel hanampy anao ilay Andriamanitra hivavahanao. Nalefa tao anatin'ny lavaky ny liona tokoa raka izy Daniel, nalatsaky ny miaramila tao izy. Dia nidina amin'ny varavarana vato be nidina. Lasa daholo no tany an-trano ny miaramila dia ny andrina mpiara-miasa amin'ny Daniel ilay nandazana azy tany amin'ny mpanjaka teo dia lasa notokoa ny mpanjaka. Rehefa alina ny andro tsy nahita tory nge Darius mpanjaka, nivadibadika tao mpandriana tao izy ka, nivadibadika tao izy ka. Raha vao nazava ny andro tonga dia nifoha izy raka izy. Mahazava ny andro, andeha ho any amin'ny Daniel. Lasa izy niazakazaka nakany amin'ny Daniel ilay ao an-davaky ny liona. Niantsoantso izy, Daniel, ny Andriamanitra ao ve namonjy anao tato an-davaky ny liona? Namaly raka izy Daniel. Eny ry mpanjaka, Andriamanitra efa naniraka ny anjely hanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra anahy mihitsy. Faly be, tena faly be mihitsy ny mpanjaka Darius. Aingana miaramila, voay ny varavarana dia akaro aingana Daniel. Dia nivoay ny miaramila ny varavarana, nampiakarina avy any anaty lavaka Daniel. Jerena, tsisy rovotra ny akanjony, tsisy maratra ny tenany. Narovan'Andriamanitra i Daniel raka izy. Faly be ny mpanjaka, tena nanaiky izy hoe lehibe sady marina ny Andriamanitra Daniel, dia miaro sy mamonjy ny Andriamanitra Daniel, hoy ny mpanjaka Darius. Dia nampahafantarina ny tao amin'ny fanjakana rehetra tany Babilôna indray hoe ny Andriamanitra Daniel Andriamanitra mahery, Andriamanitra miaro sy mamonjy tao anaty lavaky ny liona. Nahafinaritra raka izy fa nanao safidy tsara indray nge Daniel na dia nampitahorina aza fa atsipy any anatin'ny lavaky ny liona izay mivavaka amin'ny Andriamaniny fa tsy mivavaka amin'ny Darius mpanjaka. Tsy natahotra mihitsy raka izy Daniel, nivavaka tamin'ilay Andriamanitra marina izay hivavahany foana izy satria mahatoky azy sady tia azy Daniel. Dia nandray lesona indray ny mpanjaka Darius raka izy teto fa Andriamanitra mahery ny Andriamanitra Daniel dia namonjy azy tao amin'ny lavaky ny liona. Ny Andriamanitra hivavahantsika koa nge Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra Daniel no Andriamanitra tsika raka izy. Dia azadino mangataka aminy fa miaro atsika izy rehefa mivavaka aminy isika, dia mamonjy atsika amin'ny zavatra mampatahotra, amin'ny zavatra sarotra io Andriamanitra hivavahantsika io. Andao nge averintsika indray ilay teny natao tsy anjery teo isa 2:3 ny vavaka sy ny saotra teo anatrian'Andriamaniny i Daniel. Bravo! Akambana indray ary ny tanana dia aondrika ny loha akipy maso. Misaotra anao izay Andriamanitra fa nomenao lesona sarobidy androany. Fa ianao dia namonjy ny Daniel tao amin'ny lavaky ny liona satria Daniel dia tianao
natoky izy a nanao safidy tsara izy. Zahay koa dia mangataka mba ampinao anao safidy tsara zahay a miaraka amin'ny dada sy neny sy zoky atao tokantrano sy amin'ny toerana rehetra fa hivavaka aminao rery ihany ilay Andriamanitra mahery. Dia taio tompo mba ho fiainanay izany mivavaka sy matoky anao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny farana indray ary ny fandarantsika androany amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra dia veloma daholo. Amin'ny fofany fifaliana tokoa rakizy no iarako aminareo amin'izao sabata mahafinaritra izao. Elaelintsika tsy tafaraka ka dia faly indrindra aho miaraka aminareo. Iaraka merinetiny loha hevitra fahavalo isika izay manao hoe rano avy tamin'ny vatolampy. Rano avy tamin'ny vatolampy. Ny andalateny fitadidy dia ny raha antsika nahita tao amin'ny Isaia 4:20. Isaia 4:20 fa matoki an Jehova mandrakizay. Fa Jehova tompo no vatolampy mandrakizay. Andenge ho averintsika miaraka tsara. Matoki an Jehova mandrakizay fa Jehova tompo no vatolampy mandrakizay. Isaia 4:20. Rehefa nanao dia lavitra nandritry ny 70 taona vezivezy tany anefitra rakisa zanak'Israely dia nomba sy nitazy mandrakariva ary nanome izay ilainy Andriamanitra. Amin'izao fotoan'izao dia efa ho tonga ao amin'ny tany izay nampanantenana izy ireo kanefa dia mbola nandalo olana ihany ka dia araka ny fanao dia monimonina tamin'ny Mosesy sy Arona izy ireo. Rehefa monimonina izy ireo Mosesy sy Arona moa dia mitondra mandrakariva ny fitarainana eo amin'Andriamanitra. Ka rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra izy ireo dia namaly azy Andriamanitra ka niteny hoe Mosesy raiso ny teanao dia teneno ny vatolampy hamoaka rano. Noho ny fahatezerana mafy loatra tamin'ireto zanak'Israely tao am-pony Mosesy anefa tezitra mafy Mosesy satria dia monimonina mandrakariva ny zanak'Israely dia tsy niteneniny rakizy ny vatolampy fa nataoniny ny kapohany indroa. Tena moka rano ihany moa ny vatolampy satria efa nampananten'Andriamanitra fa hamoaka rano ny vatolampy. Vokatr'izay anefa dia niteny tamin'ny Mosesy sy Arona Andriamanitra fa tsy hitondra ny zanak'Israely hiditra any amin'ny tany Kanana izy ireo. Masika avy Andriamanitra amin'izany? Tsy arakizy, tsy masika Andriamanitra fa misy zavatra izay tian'Andriamanitra ho ampianarina ny zanany. Ho anao izay manompo an'Andriamanitra dia sitrak'Andriamanitra indrindra isika raha matoky azy ary maneho fanamasinana azy indrindrandrindra manoloana ny vahoaka, manoloana ny olona rehetra izay mifanerasera amintsika. Ka androany ary dia nampianatra antsika izany loha hevitra mahafinaritra izany fa tsy masika akory Andriamanitra fa tian'Andriamanitra ny ankizikely rehetra mba ho mpakatoa ary hatoky azy amin'ny lafiny rehetra. Ka rehefa izy no miteny dia tsara indrindra amintsika ny makatoa azy. Ka dia ho zaza matoky an'Andriamanitra tokoa ny ankizy rehetra ary akatoa azy ninona zavatra teneniny ary aneho voninahitra azy anamasina azy eo amin'ny fiainana satria tsarovy fa manompo an'Andriamanitra isika. Ka raha ho avy Jesosy dia anisany hotody any amin'ny tany izay nampanantenana itsika tsirairay avy dia any Jerosalema vaovao. Ka dia izay indray ny androany mirary sabata feno fitahiana homba ny fahasoavan'i Jesosy ho an'ny ankizy rehetra. Dia veloma mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray. Miaraba ny tanora zandry indray ary tonga indray ny anjarantsika izay amintinana ny lesina izay ny anarantsika nandritry ny herinandro dia ny lesina fahavalo izany. Andeha hiaraka amerina lohateny sy ny tsy anjery indray isika. Mino aho fa efa nianatra tsara daholo ndao hiaraka ary. Lesina fahavalo, ponina ao amin'ilay fanjakam-pitiavana. Tsy anjery fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany ho Jehova
dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao ambony ary izao Andriamaniny ary izy oloko. Jeremia 2:3-7. Zay nitsenjery zay ny anarantsika nandritry ny herinandro iny. Andeha ho fitiantsika ary ilay lesona. Ponina ao amin'ilay fanjakam-pitiavana. Izy ary no honina ao amin'ilay fanjakam-pitiavana. Hitantsika nandritra ny lesona zay ny anarantsika fa ny didin'Andriamanitra dia mampiseho ny toetra ny lanitra mihitsy. Nasesitsika tsirairay mihitsy ny tiany ambaran'ilay didin'Andriamanitra ary ny fiainana zany izay tiana nanan'izay te-onina any amin'ny lanitra dia fiainana mifanaraka amin'izany didin'Andriamanitra izany. Nozarainy Jesosy oroa izany rehefa nisy nanontany izy dia ny fizarana voalohany ny fifandraisana amin'Andriamanitra, zany hoe rehefa ny an-danitra any dia tsara fifandraisana amin'Andriamanitra isika. Ny fizarana faharoa dia ny fahaizana mifandray amin'ny hafa. Midika izany fa rehefa tonga ny an-danitra dia mbola ho tsara fifandraisana amin'ny hafa. Voalaza ary izany fa ny olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra dia ny etỳ an-tany sy tsara fifandraisana amin'ny hafa dia ny etỳ an-tany dia homponina ny lanitra izy. Ny didin'Andriamanitra dia tsy nisoratana an-tsoratra fotsiny hoe tao anatin'ilay vato fisaka na ao anatin'ny baiboly na an-taratasy, fa ny fanahy masina mihitsy no manoratra izany ao am-potsika. Nahoana no fo? Ny fo dia mampiseho fitiavana, izany hoe amin'ny alalan'ny fitiavana no hitandremantsika ny didin'Andriamanitra. Hitantsika tamin'ilay tantaran'izy mianaka fa rehefa tiana ny olona anankiray dia manao izay ankasitrahana azy ianao ary manao izay tiany indrindra, manao izay tsara ho azy, tsy teriterena fa tena tamin'ny fitiavana. Dia niteny Andriamanitra hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Amin'ny fitiavana no hitandremantsika ny didin'Andriamanitra. Ka iza zany no homponina ao amin'ilay fanjakam-pitiavana dia mazava ho azy fa izay miaina amin'izay fitiavana izay, fitiavana n'Andriamanitra izay dia mitandrina ho azy ny didiny ary ny didiny no mifehy ny fiainana any amin'ilay fanjakana. Mazava ho azy zany fa izay rehetra miaina ao anatin'izay zavatra nyresantsika rehetra izay no hiaina any amin'ilay fanjakam-pitiavana na homponin'ilay fanjakam-pitiavana. Iza amintsika ara ny te-honina any? Mino afa nandritra izay herinandro izay dia nanapa-kevitra avokoa ny tsirairay avy amintsika hoe za zany dia ny ety dia efa hiaina mifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra am-pitiavana mba hompon'ny lanitra aho indray andro any. Dia mirary soa antsika tanora zandry indray amin'ny manaraka indray. Amin'ny fifaliana no hiara-banantsika rehetra indray natratra izao fotoana izao amin'ity sabata ity. Miaraba manokana ireo tanora rehetra 13 taona sy 17 taona amin'izao fiarahana mamerina ny lesona izao. Lesona fahavalony ny anarantsika nandritry ny herinandro iny izay mitondra lohateny hoe ny fahaizana mampianatra. Ny fahaizana mampianatra. Ny tsenjery dia hitantsika atao amin'ny Exodosy 20:20. Andeha rahantsika manao izany. Ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna ianao, sy ampahalala azy ny lalàna izay mety alehany sy ny asa izay mety ataony. Ny anarantsika ataony hoe nahoana no mianatra sy mampianatra. Inona marina moa ny antony tsy maintsy ianarantsika. Tadidio fa voateraka sika dia efa manomboka mianatra sahady ary mandra-palehibe antsika mandra-pahafaty dia mianatra foana, mianatra be dia be ny zavatra izay ianarantsika mandrakariva. Tao anatin'ny lesontsika dia nahita karazana mpampianatra maromaro. Mpampianatra izay nanana ny naizy azy satria ireo mpampianatra ireo dia nalemy fanahy. Mpampianatra izay nanampy tamin'ny fahafoizan-tena teo amin'ny fitomboana ara-tsaina, ara-batana, ara-piaramonina ary ara-panahy. Nisy ihany koa tamin'ireo mpampianatra ireo izay naneho tamin'ny fiainany mihitsy ny zavatra izay nampianariny. Nisy ihany koa ny mpampianatra nalemy fanahy, nanana fahafoizan-tena teo amin'ny fampianarana
izay nataony. Nanam-paharetana ihany koa ny sasany tamin'ireo mpampianatra izay nianarantsika tao anatin'ny lesona. Ny zava-dehibe dia izao hoe ny mpampianatra dia manana ny lanjany manokana amin'ny fisinao amin'izao mahainao anao izao. Rehefa mianatra sika dia ndraindray mieritreritra hoe inona ary ny ilana n'ity zavatra ianarako ity, mitondra makaiza ary izao zavatra ianarako izao, indrindra rehefa tsy azontsika tsara ny lesona atao any am-pianarana any dia mametra-panontaniana tsika hoe ity matematika ity moa izany inona ny ilako anazy ohatra. Kanefa ny tadidio fa mifampiakina daholo ny zavatra ianarantsika, ny zavatra izay nianaranao tamin'ny ianao mbola kely, tamin'ny ianao vao niditra nianatra dia miankina amin'iny ny zavatra hainao aty aoriana. Dikan'izay dia hoe tsy misy zavatra azo dinganina fa ilaina ny fandehan'ny zavatra rehetra mba hahaizanao zavatra mitombo kokoa eo amin'ny fiainanao. Misy karazany efatra ny fanabeazana. Ny fanabeazana dia dinga-pitomboana mandritry ny androm-piainana. Dia izao misy eo amin'ny lafiny ara-tsaina voalohany indrindra, ilay fianarana ataonao any am-pianarana iny. Ny ara-tsaina dia mahatonga ny fahafahan'ny atodohanao hanaka-javatra. Misy eo amin'koa ny fanabeazana amin'ny ara-batana, ilay mahatonga anao kingakinga kokoa iny. Izay ilay fanabeazana ara-batana. Ny fanabeazana ara-piarahamonina moa dia ny fikolokoloananao mba hanana fifandraisana tsara amin'ireo manodidina anao, ary ny fanabeazana ara-panahy dia tsy nina fa ny fitombonao ara-panahy mba tonga anao hatratra ny fiainatra dia ny hatraranao ny fiainana mandrakizay. Manana mpampianatra isika. Ny teny Jesosy tamin'izy niala teto an-tany hoe raha andeha aho izy dia aniraka ny mpampianatra ao aminareo, tsy izy izany fa ny fanamasina izay afaka mampatsiatsika mandrakariva izay rehetra efa nianarantsika. Ilaintsika ny miantso ny fanamasina mandrakariva mba hanampy antsika amin'ny fianarana ataontsika. Dia izao ihany koa tsy navelan'Andriamanitra irery ihany koa isika fa nomenina antsika ny soratra masina mba hampianatra antsika zavatra maro be. Be dia be ny zavatra azontsika ianaranao araka ny voalazan'ny Salamo 8:10-5 manao hoe fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Dia ilay fanany famarinana ihany koa no hanampy antsika amin'ny fianarantsika rehetra. Raha fitinina izany ry mantoantonamako dia izao hoe eo amin'ny fiainantsika dia mianatra mandrakarivantsika, aza kamokamo mianatra fa ilaintsika ny fianarana. Misy ihany koa nefa ny mpampianatra izay nomena antsika mba hahafahantsika mampitombo ny fahalalana sy ny fahaizantsika, izany hoe ilaintsika ny mankatoa sy ny manaja ireny mpampianatra ireny, satria fa manao ny ainy tsy ho zavatra izy ireny mba hanampiana antsika eo amin'ny fiainantsika. Ilaintsika koa nefa ny mianatra eo tongotra Jesosy ary ny fanahy masina no ilaina tsotsika isan'andro mba hanampy antsika amin'ny fianarana rehetra izay ataontsika. Dia mirarosoanao azoto hianatra indrindra fa izao tenin'Andriamanitra izao. Eny ary veloma dia ho manaraka indray. Dia faly tafaona amintsika zatovo indray amin'ity sabata ity, ary manasantsika anaraka hatramin'ny farany ny fampitinana ny leson'ny sekoly sabata izay nianarantsika nandritran'ny herinandro. Lohateny anankiray manao hoe vonona ary afaka manasitrana. Izay ny lohateny, vonona ary afaka manasitrana. Iza moa ny vonona ary afaka manasitrana? Ny valiny avy hatrany Jesosy. Ary mampahery zany, Jesosy dia vonona ary afaka manasitrana araka ny lohateny izay iarana mianatra ankehitriny. Ka raha misy zany ny tsy salama dia tadio fa vonona ary afaka manasitrana Jesosy. Toy izao ny lazain'ny Marka toko voalohany 1:7 izay misy ny 4 manao hoe aminaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia onena azy ka naninjitra amin'ny tanany dia nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho madiova ianao. Ny tontolon'ny tantara izay nianarantsika tamin'ity herinandro ity dia ireo boka. Nisy boka efa ho karazany anankitelo izay nodiovin'i Jesosy. Ary rehefa jerena ny tontolon'ny lesona na ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia ny anisan'ny magaga ary tsara marina dia izao ny fitsaboana sasany izay nataon'i Jesosy dia misy fotoana Jesosy tsy tonga dia mamaly avy hatrany, fa rehefa boka no mangataka amin'i Jesosy hoe diovy aho dia tonga dia mamaly eo ny eo Jesosy.
fa inona moa ny abokana? Ny abokana dia loto. Ny olona boka dia antsoina hoe maloto. Ary ny endrika anankiray izay entina ilazana ny abokana ihany koa satria loto dia fahotana. Dia voalaza ny andininy izay nivakitsika tao amin'ny Marka toko voalohany andininy faha 1:20 teo dia izao hoe onena Jesosy. Rehefa maloto zany ny olona anankiray, rehefa boka ny olona anankiray, rehefa maloto ny fahotana ny olona anankiray dia onena Jesosy. Ary raha mangetaheta fanadiovana ilay olona dia tonga dia tsy ela mihitsy Jesosy mamaly rehefa resaka fanadiovana. Tsy fantatra hoe inona ny mety loto, inona ny lotom-pahotana izay tsapanao fa mameno ny fiainanao hatrany tampon-doka hatrany am-paladia. Onenanao Jesosy. Ary raha mifonao ny tenenanao hoe diovy aho amin'ity sabata dia teny Jesosy hoe manaiky aho, madiovy ianao. Ahoana nefa mba hatanteraka an'izany eo amin'ny fiainantsika? Dia jerevantsika tsara ny tantara, fa ny tantara dia milaza fa ny boka izay nanantona an' Jesosy dia ohatran'izao ny fisehony. Raha sitrakao, raha mety ianao, zany hoe ilay boka zany dia tsy mba manery an' Jesosy. Indraindray tsika rehefa mangataka zavatra dia ohatran'ny manery zany. Na ny vavaka ataontsika ary ohatran'ny hoe manery, ohatran'ny hoe tsy maintsy izao dia izao. Fa anisan'ny vavaka ankasitrahan'Andriamanitra ary valiany eo ny eo dia ny hoe raha mety ianao, raha sitrakao. Ary Jesosy ary moa rehefa mivavaka dia hoy izy hoe aoka tsy ny sitrapoko ny atao fa ny ianao. Maniry ary manasa antsika mba hanao fanandramana ny amin'izany rehefa mivavaka, aza mba manery an'Andriamanitra. Raha sitrakao Andriamanitra, raha mety ianao Andriamanitra, izany ny tokony mivavaka antsika. Fa rehefa niteny an'izany ilay boka dia hoy Jesosy hoe mety aho, mba handray valim-bavaka toy izany koa ny ianao. Dia ny manaraka an'izany dia ity: rehefa sitrana sy nadio ilay boka dia lasa izy nampirisian'i Jesosy izy manova fanatitra. Zay fietsika izay ihany koa matetika tsy mba hataontsika. Fa rehefa azo ilay vavaka, ny valy ilay vavaka dia tsy mba misaotra isika, tsy mba manao fanatitra fisaorana isika. Fa tokony ataon'ny olona anankiray na azo valim-bavaka ny misaotra. Ary ity ny tena anankiray anisan'ny nanaitra ny amin'ireo boka izay nanantona an' Jesosy. Izy ireo dia nanantona an' Jesosy nandohalika. Nandohalika izy sady niteny nangataka. Ry tanora namako, manana isika fahazarana mandohalika rehefa mivavaka. Aoka isika hanana fahazarana miankohoka rehefa mivavaka. Fa anisan'ny tian'Andriamanitra ary aingana mihitsy Andriamanitra ny mamaly ny vavaka ny olona anankiray rehefa mandohalika izy, miankohoka izy. Aza mipetraka mandrakariva rehefa mivavaka, fa aoka andohalika, aoka hanana fahazarana mandohalika isika rehefa mivavaka. Fa rehefa nandohalika ireto boka ireto dia namaly vavaka Jesosy. Ary nankiray fara moa zany izy tonga antsika lesona dia izao hoe ankoatran'ilay fanatitra izay tokony atao rehefa mivaly ny vavaka dia hoy Jesosy hoe aza miteniteny. Kanefa moa araka nitenenan'i Jesosy hoe aza miteniteny vao may niteny ilay olona. Ny lesona tsy hoana amin'izany dia izao ny fahagagana sy ny fanadiovana izay ataon'i Jesosy zany dia tsy voatery hoe tenitenenina, tsy atao pub. Ary zay ny fahadisoan'ny fivavahana kristiana ankehitriny. Ny an' Jesosy rehefa manadio izy, rehefa manao fahagagana izy dia hoy izy hoe aza miteniteny. Fa ny zavatra misy ankehitriny rehefa misy olona sitrana, raha misy olona madio dia tenenina mihitsy hoe avia ty, tongava ty. Fa nisy olona nadio, nisy olona sitrana, nisy fahagagana tahaka an'izao. Ataontsika anaty fonteny zany ho an'ny mpitory filazantsara sy ho an'ny fiangonana rehetra izay manohy ny asan'i Jesosy, manadio sy manasitrana. Tsy voatery tenenina, tsy voatery izany no arindrarindra sy avohitra, fa aza miteniteny. Fanjatra ny tranga na dia niteny Jesosy hoe aza miteniteny vao mifantatry ny olona lay izy.
zay ny lesona anankiray ataontsika hoe farany a zay sotontsika tamin'ity loha hevitra ity dia mirara antsika tanora ary mba hanatona an' jesosy angataka mba ho dioviny dia ho voadioany ianao ary efa voadio ianao tena fahagagana izany dia aza miteniteny fa ho hitan'andriamanitra ro aseho ho fantatry ny ololeny mandrakariva ny zavatra nataony tomboa tamintsika rehetra mirarosoa indray ary manome fotoanantsika ho manaraka ankasitratsika ireo nitotona fotsiny fiaramianitra tapamin'ny voalohany iny a fa zao indray dia arosanao ny lesona ho an'ny tanora zokiny a sy ny lesony lehibe kanefa melon'izany indrindra dia ndao hiaraka idera indray a n'andriamanitra sika amin'ilay hira larana fa 1:20 nizao mamelombelona miarabantsika tsirary avindray na tratra ity sabata ity indrindra isika tanora zokiny izay mpiaraka mandalina an'izao taridalana sekoly sabata izao ny fiadanan'andriamanitra ny ho amintsika tsirairay avy efa tonga amin'ny loha hevitra fahavalo sahady isika ary efa andeha iomakomana ho amin'ny taridalana vaovao amin'ny telovolana manaraka arinan'ity telovolana izay nitondra ny loha hevitra hoe mamantatra ny fanekena ity tao anatin'iny loha hevitra fahavalo iny isika dia niaraka nijery indray ny hoe amban'ny lalàna sa amban'ny fahasoavana raha matadidiny lesona zay efa nianarana taloha isika dia manahoana ihany zany zao fiaraha-mianatra tanatin'ny herinandro zao
zay indrindra sady manamafiorina no indro mamerina sy mamitina mamantsika tsara ty anatytsika zay rehetra efa ny anarantsika tany aloha mandalina kokoa hatrany ambany lalàna sa amban'ny fahasoavana tao anatin'izay loha hevitra izay ny toko izay nosafidiny daridalana ho andalatsoratra masina fototry ny fiarah-mianatra dia ny romanina toko fahenina ny anjininy manontolo zany hoe ny anjininy voalohany ka hatramin'ny 7 dia io ilay miresaka ny amin'ny fahafahan'ny mino an'i Kristy amin'ny herin'ny ota ary ny fanamasinana azy mino aho fa samy nahazo hery manokana isika ny tombo ny finoana sy ny fanantenana indray tamin'ny fianarana ny famerenana indray ny anarana izany toko faheniny romanina izany ary ny tsirairay moa dia efa nisafidy ny andininy anankiray izay efa nataony ho fitadidy ho tsy anjery dia andeha aroloha amin'ny mafamitinana ny lesona an'izao fotoana iarahantsika izao dia samy amerina izay andininy ny safidiny tsirairay avy eny ary ambany lalàna sa ambany fahasoavana rehefa no alalintsika tsara ny lesona dia niaraka nahita isika fa miara-miaina amin'i Jesosy ambany fahasoavana no antsin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy ary ny tena hevitry ny hoe miaina ambany fahasoavana dia mety hoe betsaka ihany fa ny votoatiny dia izay mihitsy hoe miaina ao amin'i Jesosy fa iza moa Jesosy ilay Andriamanitry ny fahasoavana tao anatin'ny lesona isika dia nahita ohatra ary nahita fa i Jonamo dia niaiky mihitsy ary nanambara tamintsika ary lazainao amin'ny Isaia 37:2 fa Andriamanitra dia maniry ny amaliana ny antsony amin'ny Andriamanitra ny fahasoavana azy dia andro tsy misy fetra izay miantefa mirehetra dia manao hoe mijery dia ho vovonjy anareo ry vazatany rehetra ny rahantsika nanamafy tao anatin'iny lohahevitra iny ihany koa fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia fahatry ny fony fahagola tsy hoe tamin'ny vanim-potoana ny testameta vaovao zany akory voanisy ny fahasoavan'Andriamanitra fa efa hatry ny fahagola no nomenantsika tao amin'i Jesosy Kristy ny fahasoavan'Andriamanitra raha ohatra zany ka lazaintsika amin'ny teny hafa ny filazantsara ny fahasoavana izay naseho tao amin'ny faneken'Andriamanitra nandritra ny vanim-potoana ny testameta taloha sy ny fanehoana azy amin'ny fahafenony indrindra rehefa teraka Jesosy dia efa nisy tao am-po sy tao amin'ny finan-kevitry ny lanitra hatry ny fony fahagola manamafy an'izany moa ilay mpanompo vehivavy kristianina mpanoratra anankiray antsoina hoe Ellen White manao hoe tsy fahamarinana vaovao ny fanekem-pahasoavana fa efa nisy tao amin'ny fisainan'Andriamanitra hatry ny fahagola zany ary izany no antsoina azy hoe fanekena mandrakizay dia zao ary no antso ho fampiarana ho asy ho anao indrindra isika tanora zokiny izay miaraka mandinika n'izao loha hevitra hoe mamantatra ny faneken'izao hoe manasa antsika isan'andro Jesosy mba hiaina indray ny zava-matalanjona sy ny antoka ary ny fifaliana ao amin'izany fahasoavana izany ary ny Hebreo 4:4 dia miantso mihitsy hoe koa aoka isika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azotsika faondram-posy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'ny izay andro mahory ka seza fiandrianana iza moa zany ny seza fiandrianan'i Jesosy zany ary isan'andro anie no andro mahory ary andeha ary anatona ny seza fiandrianany fahasoavana dia ny seza fiandrianan'i Jesosy ka fiainana ambanin'ny fahasoavana no vokatra izany eo amin'ny fiainantsika dia fiainana izay hitondra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay ka mino fa no amin'izany fiainana mandrakizay izany no iarahantsika mianatra isan'andro amin'Andriamanitra dia izy anie hitahiry atsika isika kosa anie anatona ampinoana ary ahatsapa fa ny finoana amin'ny alalan'ny finoana dia ho azontsika marina izay angatahantsika aminy fa izy kosa efa hitondra antsika ho amin'ny fanjakany dia any amin'ny fiainana mandrakizay
andriamanitra ny ahitantsika tsirairay avy any ampaherantsika isan'andro amin'ny ady amin'ny fiarahana aminy amin'izao andro mahory zao zay efa nanomezany vahaolana dia ny fanatonana amin'ny finoana ny sezafiandrianana ny fiarah-miaina amin'i jesosy ilay andriamanitra ny fahasoavana ary mirary sabata feno fitahiana ho an'ny tsirairay avy mirary fiarah-mianatra hitanan'izay fitombona amin'ny kristy izay ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray samiary tain'andriamanitra faly miarabantsika indray a manaraka n'izao fondaharana izao ny fondaharana zay etsika mamitina ny lesony sekoly sabata ny anarantsika nandritra ny herinandro misaotra n'andriamanitra be dehibe isika noho ny fitahiny atsika hamitina ny lesona fahavalo a ho an'ny lehibe isika ao anatin'izao fotoana izao kanefa mialohany hidirantsika ao anatin'izay famidina izay manasan'olo zay a dia hiaraka hivavaka isika misaotranao zay andriamanitra noho ny fitahinao be dehibe nahatratra izao fotoana izao ahafahana indray miaino sy mianatra ny teninao aoka ny fananao masina ho ampanomponao zay miteny ary ho any zanakao tsiraray avy zay mijery sy miaino izao fondaharana izao mba ho teny hitondra fampahirezana ary ampiditra lesona hitondra fitahiana ho anay tsiraray avy amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo amen ny anarantsika moa ndratritra ny herinandro a je ny lesona fahavalo totra lohateny hoe ny lalany ny fanekena ao anatin'ilay loha hevitra lehibea mandritra n'izao telo volana faharoa zao a dia le hoe fanekena mandrakizay ny tokosandinina tao tadiana dia ny deuteronomia toko fafito a ny andininy fahasivy deuteronomia toko fafito ny andininy fahasivy iarahantsika mamerina koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky izay mitondrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitondrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby deuteronomia toko fafito ny andininy fahasivy alohan'ny idirantsika amin'ireo fizarana izay entsika mamitina izao lesona izao dia tsara ny milaza ity am-piandohana fa hita ao anatin'io tsy anjery io ny toetra iray lehibe mampiavaka an'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra mahatoky izany hoe tsy miovaova amin'ny zavatra noteneniny sy nolazainy indrindra amin'ny fifandraisany amintsika zanany izany eto zany dia fa azontsika atao ny manamafy fa azo antoka ny fitondran'Andriamanitra anao ny antony dia ity amin'ny lalana rehetra hitondran'Andriamanitra atsika amin'ny fampianarana rehetra izay ampianaran'Andriamanitra atsika dia azo antoka fa lalany fahamarinana izany hitondrantsika ho amin'ny fiainana azo antoka ao anatin'izany ny lalany ny didy folo ny lalanyny fanekena ny lesona fahavalo a dia hofitintsika mialalany reto fizarana telo ireto ny fizarana voalohany dia hoe nahoana moa no nofidian'Andriamanitra ny vahoaka n'Israely ny fizarana faharoa dia hoe inona no tanjona no kendren'Andriamanitra raha nanome ny lalàna izy ary ny fahatelo dia ny hoe inona ny fepetra takininy teny fikasany fanekena ireo zany no evidehibe telo a entitsika mamitina izao lesona fahavalo a izao ny fizarana voalohany nahoana moa no nofidian'Andriamanitra ny vahoaka n'Israely fantaniana lehibe mipetraka izany moa ve nanana toetra tsara moa ve nanana fahamarinana tombony moa ve nanakarena sy natanjaka ny firenen'Israely moa ve nanana kolotsaina nampiavaka azy teto amin'izao tontolo izao ny vahoaka n'Israely ka nofidian'Andriamanitra ny valindry havana dia tsia tsy nanana na inona avy amin'ny tenany mihitsy ny fanjakan'Israely ka natonga ny fifidianan'Andriamanitra azy raha azo lazaina aza dia izao tena zava-miafina mihitsy no antony fidianan'Andriamanitra ireto vahoaka ireto fa ny azo antoka ihany koa nefa dia ity
ny fahasoavan'andriamanitra irery any noho ny fidianany ny vahoaka ny Israely teto amin'izao tontolo izao. Dia tahaka izany ihany koa isika rehefa manolo tena ho an'Andriamanitra isika ka omen'Andriamanitra andraikitra eo amin'ny asa fanompoana, dia tsy midika akory izany fa misy antony manokana, ohatra hoe satria ve za ve marina kokoa raha mitaha amin'ny hafa, za ve mahay kokoa raha mitaha amin'ny hafa, za ve tsara kokoa, tsy ary ava-malala. Isika rehetra dia samy mpanota tsy manana fahamarinana na dia iray aza, fa zao kosa no azo antoka no fidian'Andriamanitra isika noho ny fahasoavany. Fantatr'Andriamanitra fa azo ampiasaina isika hiara-miasa aminy, dia izay ihany koa no antony ny fidianan'Andriamanitra atsika. Noho izany tokony ho raisintsika ampony hoe inona tokoa moa izany no antony fitiavan'Andriamanitra dia izao noho ny fahasoavany. Misy ten'Andriamanitra anankiray malaza fantatsika tsara, dia ny Petera 2:2-7 Petera 2:2-7 manao hoe fa ianareo dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona narain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba hilazanareo ny ahatsara n'ilay niantso anareo niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Petera 2:2-7. Isika dia nofidian'Andriamanitra, ianao dia nofidian'Andriamanitra noho ny fahasoavany, mba haninona? Mba hilaza ny atsarany, mba hilaza ny famonjeny. Aoka eo ambany fitarian'ny fanamasin'Andriamanitra anatanteraka izany fiantsoan'Andriamanitra izany izao sy ianao. Ny fizarana faharoa, inona moa ny tanjona no kendren'ny lalàn'Andriamanitra? Raha nanomeny didiny Andriamanitra, dia inona no tanjona no kendrena taminy izany? Izao no voalazan'ny Deuteronomia 10:10 dia ny 7:7. Deuteronomia 10:7 manao hoe hitondrina ny didiny Jehovah sy ny lalàny izay andidiko anao anio, mba hahita soa ianao. Mazava tsara ho anatin'izay toko sy andinina izay fa nomen'Andriamanitra ny olona ny lalàny mba hitondra soa ho an'ny olona. Ny teny hebreo atao hoe Torah, nadika hoe lalàna ao amin'ny baibolitsika, dia midika ihany koa hoe fampianarana, midika ihany koa hoe torolalana avy amin'Andriamanitra izany. Dia fampianarana sy torolalana nataon'Andriamanitra hahasoa ny fiainantsika amin'ny lafim-piainantsika rehetra, na eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fomba fanompoantsika azy arak'izay hita amin'ny didy 10 dia ny didy 1 ka hatramin'ny didy 4, na ihany koa ny fifandraisantsika amin'ny zanak'olombelona tahaka antsika ihany dia hitantsika amin'ny didy 5 ka hatramin'ny didy 10. Noho izany, raha resy lahatra isika fa mahasoa ny fiainantsika, ny fiarahamonina, ary ihany koa ny fanompoantsika an'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, ny tokony ataontsika izany dia izao mba ho olona taon-dalàna isika, satria ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana milamina, anjakany ny filaminana, anjakany ny lalàna. Ka ny fanirian'Andriamanitra ao anatin'ity fizarana faharoa ity izany dia izao sy ianao dia mba ho lehilahy sy vehivavy taon-dalàna eo anatrehan'ny lalam-panjakana, ary taon-dalàna ihany koa eo anatrehan'ny didy folon'Andriamanitra, fa natao hahasoa izany mba ho voninahitr'Andriamanitra ihany koa. Ny fizarana fahatelo farany izao ny fanontaniana hoe inona ny fepetra takiny ny teny fikasan'ny fanekena? Ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra ry havana dia misy fepetra manaraka azy, ary izany fepetra izany dia milaza izay tokony ho ataontsika, izay ho andraikitsika izany. Rehefa vakintsika ny soratra masina dia maro iandiny soratra masina miteny tahaka an'izao hoe raha iain'ny fiko tokoa ianareo ka hitandrina, raha manaraka ny fitsipiko ianareo sy ny didiko, dia
dia manaraka an'izay a ny vokatsoa sy ny fitahiana rehetra. Dikan'izany dia zao ny teny fikasan'Andriamanitra dia misy fehipetra, kanefa zany fehipetra izany dia miankina amin'ny safidiko sy ny safidinao ihany koa. Andriamanitra masy tsy maniry atsika hankato azy, fanirian'Andriamanitra zany fa tsy maniry atsika hankato azy. Andriamanitra tian'Andriamanitra loatra raha amin'ny safidim-po sy ny fitiavantsika no hankatoavantsika azy. Rehefa mino an'Andriamanitra isika ka tian'Andriamanitra isika dia mankato azy. Izany hoe ny fankatoavana avy eo amintsika zany dia vokatry ny finoantsika sy ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ary any amin'ny farany vokatry izany finoana ny tarika anakeo amin'ny fankatoavana izany dia lasa tahina isika, mandray vokatsoa isika. Filozofia lehibe mikasika ny teny fikasan'Andriamanitra makany amin'ny fitahiana izany. Ny amaranantsika azy ao anatin'ity hoe lalàn'ny fanekena ity dia izao: manaja ny lalàn'Andriamanitra isika, tsy hoe amin'ny mahalalàna voasoratra azy fotsiny, fa indrindra ihany koa amin'ny mahalalàn'ny fitiavana azy. Amin'izay fotoana izay dia tsy fombafomba ihany ny ankatoavantsika ny didin'Andriamanitra, ary tsy amin'ngeja no ankatoavantsika ny lalàn'Andriamanitra, fa manao an'izany amin'ny mpitiavana isika dia lasa mahita fahafinaretana, fifaliana ary fahasambarana eo amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Samia rotahin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Raina masina tsara indrindra izay ny an-danitra misaotranao be dehibe izay no ny fitahinao anay afaka namintina izay lesona fahavalo izay mampianatra anay ny asarobidiny ny lalànao, ny lalànao izay nataonao mba hitondra ny fahasoavana ho an'ny zanak'olombelona. Ray malalo omeo ho anay ny fananao masina mba ahafahanay mankato ny didinao amin'ny fitiavana, mba hitondra fifaliana sy fahasambarana ho anay zany, hitondra fitahiana ihany koa ho an'ny fiainany zanak'olombelona. Ary miaraka amin'izany Andriamanitra dia ampitoero amponay mandrakariva ny antso izay niantsoana ho anay amin'ny fahasoavanao, dia ny hitory sy hizara ny fahatsaranao amin'ny zanak'olombelona rehetra. Ampio izay mba hita fifaliana ary amin'ny fanomponanao, fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anonana izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fanangonana sy ny fanomezana ny fanatitra ho an'ny sekoly sabata isika, natao izany mba ho fampandrosoana ny fiangonana maneran-tany, ka ny fandraisako sy ny fandraisanao anjara dia entina manatevina izany fampandrosoana ny fiangonana izany. Rehefa manao izany isika dia hanao an'izany amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana, miaraka amin'izany ihany koa dia anolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra isika. Misaotranao noho ny amin'ny fatokianao sy ny fanomezanao ampitiavana. Ndeha ary aloha hitondram-bavaka izay fanatitra izay isika. Misaotranao zay Andriamanitra noho ny fitahianao be dehibe teo amin'ny fiainanay, ary ankehitriny izay Tompo dia manatitra ny vola mankarena ho fampandrosoana ny fiangonanao, tahio amin'ny alalan'ny fahasoavanao zany, mba ahavita be amin'ny asanao manerana izao tontolo izao. Ampitomboy ao anatinay mandrakariva ny fitiavana manome ho anao, ary fitiavana manome ihany koa ho an'ny mpiarabelona aminay. Ary miaraka amin'izany Tompo malalo dia atolotray ho anao ihany koa ny tenanay, ho fanatitra velona masina sy ankasitrahanao noho ny fahasoavanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zay no fandarantsika tao anatin'ny fotoana sekoly sabata tamin'ity androanyity. Mankasitraka anao be dehibe niaraka tao anatin'izao fandaharana izao dia manentana anao hatrany. Hanjio mandrakariva ny fandaharana karakarainy ho voninahitry'Andriamanitra izany, ary mba ho fitahiana ny fiainanao ihany koa. Veloma tompoko.
faly miarabantsika tsirairay avy a izay manaraka an'izao fandarana mahakasika ny fahasalamana izao. Nandritra ny fotoana maromaro sika dia nijery ireo litera tsirairay izay mandrafitra an'ilay acronime hoe celebrations. Tamin'ny farantsika dia nijery an'ilay hoe temperance na tempérance na fahalalana onona. Androandro isika dia hijery an'ilay litera I na intégrité na integrity na fijoroana amin'ny marina. Nahoana no tafiditra ao anatin'ny tsiambaratelo ny fahasalamana ny fijoroana marina? Betsaka ireo zavatra izay noresantsika teto mahakasika an'ireo tsiambaratelo ny fahasalamana, ohatra ny rano, ny masoandro, ny fampiasam-batana, ny fahalalana onona, ny rivotra, ireo rehetra ireo dia loharan'ny fahasalamana avokoa. Izao anefa na dia fantatsika tsirairay avy ireo rehetrarehetra ireo kanefa tsy ampiaritsika, tsy hijorotsika dia tsy hahita tombotsoa amin'izany isika. Tahaka ny fanomezana rehetra izay atolotra Andriamanitra atsika dia miankina amin'ny fampiasantsika an'izany fanomezana izany no andraisantsika tombotsoa. Tombotsoa men'Andriamanitra atsika maimaim-poana ny vavaka. Raha tsy ampiasaintsika nefa ny vavaka dia tsy handray tombotsoa amin'izany na oviana na oviana isika. Tombotsoa men'Andriamanitra atsika izao ohatra ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra nefa ka tsy vakiantsika izany tenin'Andriamanitra izany tsy diniritsika dia tsy handray tombony amin'izany na oviana isika. Tahaka izany ihany koa ireo tsiambaratelo ny fahasalamana rehetra. Raha ohatra ka tsy ampiaritsika izy ireo, tsy ampiasaintsika ary indrindra mijoro isika amin'izany fahamarinana marisy lahatra atsika mahakasika ny fahasalamana izany dia tsy handray tombotsoa mihitsy. Tahaka ny ahoana moa izany hoe mijoro amin'ny marina izany? Ao amin'ny Baiboly dia misy tantarana tovolahy maromaro izay nijoro tamin'ny marina izay natoron'Andriamanitra azy. Andeny jerentsika ny voalazan'ny Daniel. Ao amin'ny Daniel toko voalohany, tantaran'ireo tovolahy izay lasa babo. Izy ireo dia nasain'ny mpanjaka hihinana amin'ny sakafo fihinana. Voninahitra lehibe mihitsy no nomeny ny mpanjaka an'ireto tovolahy reto. Rehefa nahita ilay sakafo nefa izy dia zanganena satria tsy sakafo araka an'izay nanabeazana azy hatramin'izay ny sakafo teo. Sakafo tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia nangataka izy telo ny anadà reto. Nangataka tamin'ny fomba manokana. Nefa kitsika ny fangatahana izay nataony ao amin'ny 12. Masina ianao izao toetra filoana izahay mpanomponao ary aoka omena hanin-kotrana ho anay sy rano nosotroanay. Dia aoka izahana eo anatrehanao ny tarenay sy ny taren'ny zatovo izay mihinany anjara avy amin'ny anan'ny mpanjaka ary araka izay hitanao no ataovy amin'ny mpanomponao. Hitantsika eto fa na dia voninahitra lehibe aza fanajana lehibe nataon'ilay mpanjaka manan-karena sy manam-pahefana sy manana maha izy azy aza no niraisin'izy ireo dia tsy nanakana azy izany hijoro amin'ny zavatra maharesy lahatra azy. Tsy niteny izy ireo hoe alahelo ty mpanjaka ty raha zao no atao ho tesitra ty mpanjaka ty ary tsy vitan'izany mety hovonoiny ty mpanjaka ty zay raha ohatra ka manda ny hinana ny sakafo izay omeny anay. Kanefa dia tsy natao sakana izany rehetra izany, fa nangataka tampitiavana sy tampimpanajana izy mba ho avela sy hinana amin'ireo sakafo ireo. Fa ina kosa nangatany? Nangatany dia ny hanin-kotrana. Amin'ny teny vahiny dia legioma no resahana eto. Izany hoe sakafo mifototra amin'ny zavamaniry ary rano. Rehefa nanome lalana azy ary ny tompon'andraikitra hihinana an'ireo sakafo izay hita fa manome voninahitra n'Andriamanitra dia nahitany tombotsoa lehibe izany.
Hitantsika ao amin'ny tantaran'ny Daniela rehefa vakitsika ao amin'ny toko voalohany io fa na ny endriny ety ivelany na ny tarehany na ny sainy na ny fanahany dia nahita tombony mihoatra lavitra noho ireo zatovo izay mihinana tamin'ny sakafon'ny mpanjaka. Ireo no ohatra n'izany hoe fijoroana amin'ny marina izany. Ry namako, tiany Jesosy ny ijoroanao marina amin'ny zavatra rehetra izay atoriny ianao. Tsy ny lalàn'ny fahasalamana ihany no tokony ijoroana fa ny fahamarinana rehetra izay atorin'Andriamanitra antsika. Miaina amin'ny andro farany sika izao ary maro ireo fampianarana fomba fanao izay atobaky ny Satana anerenantsika ankolaka na anerenantsika mivantana. Ajoro ve isika vahoaka an'Andriamanitra? Manasa anao Andriamanitra anao fanandramana miaraka aminy. Ny fahamarinana rehetra izay maharesy lahatra anao, asainy ianao ijoro aminy amin'izao, na dia mbola tsy resaka famonoana azy, na dia tsy mbola resaka fampidirana ponja, fa mbola resaka voninahitra, resaka fandrabirabiana izay mety ataon'ny olona. Tian'Andriamanitra ny ampianatra anao dieny-izao an'izany fijoroana amin'ny marina izany, fa hitondra fahasalamana ho amin'ny vatanao, ho amin'ny sainao sy ho amin'ny fanahinao izany. Tena tianao Andriamanitra ary ry ny hanome anao an'izany fanomezana izany. Manasa anao izy ny handray an'izany. Izay indray ary ny fanazavana hoentina amintsika androany mahakasika ny intégrité na fijoroana amin'ny marina. Amin'ny manaraka indray antsika ny